Andamane! Istina! Sarah! Tiffany! Desaya! Food lovers! Androanareo hoentinay eny Ankadifotsy eny toerana tsara be misy fast food nenagna toerana dia Samiflo! De entre Niskam si Saint-Mady misy anazy. De andao artsika. Aty amin'ny Samiflo ety Ankadifotsy zany tsika zao. Eo anelanelany Saint-Mady io sy Iskam no misy anazy. Samiflo. Dao zany commande-nay misy karazany be da be ato fa ny spécialité an'zareo moa zany personnalisation zany hoe ohatra hoe maka milkshake de misafidy amindreo choix reo de ohatran'izay koa ny tacos na hanina misy koa ny poutine zany hoe ao anatina ohatran'ny barquette kely de misafidy anao manao choix enao ihany zany manamboatra an'le zavatra hoanao de ny burger koa zareo manao de zay tonga ato amin'ny Samiflo ndray tsika zao atsika ny sakafo efa naka commande zay to naka zay personnalisé naka tacos maxi zay naka milkshake anankiroa zay de ino koa ny nanantsika ty zay refeu tatarany anareo le izy de manasy. Atao amin'ny Samiflo tonga ny commande-tsika de zay Tiffany zany zao anandrana an'ity na haniny ny supplément fromage de nuggets de poulet miaraka amin'ny sauce anankiroa le izy. De misy nuggets de poulet de ino moa tsatsu déguster. Le izy zany il y a des frites. Miaraka amin'ny sauce mayo ketchup de le nuggets de poulet misy carotte tu veux manger? Notre doigt, il faut que je coupe. Comment? Parce que ça c'est pour toi alors Tiffany. C'est bon? Misy
misy go marikivokivy kely moutarde dia ny goany asigny Aonany tsiro ty Vali? Tsara. Inona ny endreo anatiny? Poulet ou il y en a? Il y a des frites à l'intérieur et ici une petite garniture appelée ici. Frites. Aonany tsiro ny frites? Tsara. Ohatr'izany anatiny. Et poutine amin'izay zany za zao misy mortadelle, misy charcuterie, misy fromage, misy charcuterie, c'est chaud, misy fromage, et misy aujourd'hui poulet. Puis je vais commencer par le poulet. Bon. Bon appétit, papa. Merci ma chérie. Pourtant, maman me lise. Ok. En fond, Zania, ici frites. Plat québécois, les. Ici, une sauce crémeuse, ici épicée, qu'il. Et ça appelle ici. C'est ça. Ça appelle. Kesmar mamam. C'est bien garni, peu carni, peu mit. Petit, on a dans les poutines, on a mis carottes, c'est la salle carotte, des missous, des missi, les charcuteries. Les charnes à légumes, les autres les lasagnes à légumes, on a composé. Et on a dans les milkshakes. Inona ny milkshake? Milkshake fraise. Inona? Dia misy crème be dia be, dia misy topping farelo, dia chocolat. Misy an'ity baraka chocolaté ity dia misy an'ity ohatrany an'ity. Dia misy an'ilay les crèmes, misy an'ity crème ity, hitanareo? Charles, c'était la classe B. Ça va. Misy gona biscuit. Un biscuit. Tsara ilay izy. Inona ny ao anatiny? Misy frity? Merci. Anandray zany zao manao dégustation dia averiko hazavaina kely ilay plat naka milkshake anankiroa zay ray fraise dia ray chocolat dia le chocolat misy ohatrany nonorsy eo ambony dia misy Ferrero Rocher dia ankoatran'izay naka tacos dia ny tacosan'zareo sady misy eo ambony misy eo anatiny ohatran'izao dia naka charcuterie sauce fromage misy sauce pesto dia andramana daholo eo anatiny. Ty ilay poutine nandramantsina teo particularité feno charcuterie ao anatiny dia misy frite misy sauce be da be ohatran'izao. Ty aloha andramako vetivety fa tahinana be atamo zareo nanandrana teo. Tsara be sady tsy be sira be ilay izy.
Ity moa zany sauce samouraï dia eny hoe misy sakay ao anatiny dia ohatran'izao ny habean'ilay frity ngeza be dia akoatran'izay ny Tiffany efa ndravarafany Tiffany ihany ilay naniny ohatran'izao misy nuggets de poulet dia sauce moutarde nampiarahana miaraka taminazy dia andramantsika ity tu en veux? Aime bien la sauce moutarde. Ça frite que bien. Ça bien. Ça bien. Pena be ao anatiny. Ohatran'ny hoe mihinana enombo rehetra miaraka amin'ny pizza, miaraka amin'ny tacos, miaraka amin'ny rehetrarehetra. Hamana. Dia ity ny tena tokony andramako zany ity tacos ity. Andramantsika ilay izy zaraiko roa ihany ilay izy raha afaka lalako izy. Amizay hitan'ny zareo ny ao anatiny. Ohatran'izao misy frity zany ao anatiny anapahako kely partie fotsiny angambany ity dia angalako kely ilay saosy pesto sy ilay hena ohatran'izao. Izy aloha zany dia hohanina amin'ny tanana fast food be ity androany ity. Ngamba ndre tsara be. Ny tsara ilay sauce pesto izy rano ny mbola atony ihany dia malefaka be ilay patina tacos ny zareo tsy ilay mafy be reny. Limite crêpe ilay izy. Dia asiana fromage kely. Moa naka supplément na fromage. Ity indray ilay poutine ity. Ohatran'izao poutine. Apiko farany ilay poutine lasa tena kanina be ilay tacos zafady. Dia anaovako any afangaro kely amin'ny nuggets ity. Ity nuggets ity ady feno supplément de fromage be ao amboniny dia andramantsika. Misy ohatran'ny hoe fond marquise ilay izy miaraka amin'ny moutarde dia tsara be. Gourmand be le plat. Sisa dia lany ianao. Milkshake anisan'ny spécialité ny zareo koa satria ianao ihany manamboatra an'ilay milkshake-nao. Composé anazy zany dia ninazy zao nasiana Ferrero Rocher ambony. Marca? Tsara be tsy mamy be. Tianao ity sao dia andramanty? Dia lafina fotsiny Farany. C'est le bon. Je ne bois pas d'alcool, j'espère que c'est le bon. J'aime bien les biscuits, chocolat au lait aussi. Et puis les salamis, saucissons, mais le pire je ne veux pas.
samiflo tsara be averytsika mame Inana inana les tacos. hiditra amin'ny noty cadre atao amin'ny samiflo indray tsika zany tao samiflo ny cadre ny note cadre atao amin'ny samiflo zany dia omenay 8/10. 8/10 zany ozy izy Tiffany 8/10 izy style fast food américaine tsotra kely tsisy bling bling zany tsisy hoe anina fa ny menu to dia affiché ny rindrina dia tena ro amin'ny sary dia tena tsotra tsisy hoe tsisy zavatra compliqué be fa d'ailleurs ianao ao anatin'ilay izy resahanay moa izy rehefa amin'ny sakafo fa ianao afaka micomposé personnalisé ny plat zay hoaninao dia verina kely amin'ilay cadretsika ilay toerana moa zany misy samiflo eo anelanelany CNTMA dia sy ny ISCAM zany hoe mpianatra zany tena betsaka dia zareo koa voaingana kely voateraka vao tamin'ny février teo zao tsika dia hiditra amin'ny service ny notre service tao amin'ny samiflo zany dia 9/10. 9/10 zay vanina menay tsara be le service tao zavaintina kely amin'ny samiflo zany ohatran'ny any amin'ny hitanareo ny food court tsisy hoe olona manao service ianao à table fa micommande ianao eny amin'ny caisse dia omeny zareo bipeur dia anao ihany mirécupérer azy zany mba autonome fast food dia zay mame an'le touche américaine kely mba évoluer kely an'le toerana zany nena zany ny tena fanamariana sady bravo be ho an'ny samiflo mana patience be zareo satria tamin'izay naka commande zany satria izy personnalisé dia ela be mihitsy dina zany vao tapa-kevitra hoe inona le akoho alainy satria misy karazany be da be les commandes dia izy patiente be mihitsy sady manampy be izy zany misafidy izy dia ankoatran'izay koa mazava ho azy moa zany fa tsy laninay le sakafo dia nitondra barkety anankitelo zay nody dia le barkety tsara tarehy be ohatran'le baolina cantine fitondrana sakafo rehefa mianatra reny dia 3000 ariary ny vidiny nefany tsara tarehy be le izy afaka ampiasaina any ampianarana afaka ampiasaina ao an-trano zao zany tsika dia hiditra amin'ny sakafo ny noty sakafo zany ny samiflo zany dia 9/10. 9/10 merci Tiffany 9/10 tamin'ny saina kely angambany sakafo no anay atao amin'ny samiflo mariana moa zany amerikany ny eo amin'ny samiflo zany personnalisé daholo ny rehetrarehetra izay sakafo raisinao rehetrarehetra ao dia nao ihany manamboatra anazy dia tsara be le satria otriny hoe za zao te hihinana nuggets dina te hihina tsatsio na tena poulet anao hoe tsy mihina kisoa dina dia zay anaovany anazy eo misy mortadelle tsisy kisoa misy mortadelle misy kisoa dia mahafinaritra be dia nalainay tao zany mihina kisoa dia dia sakafo nalainay teo zany nakanahany zay dia nasiana manasafidy saosy anankiroa ianao anatin'le izy dia nalainay saosy barbecue sy mayonnaise sy moutarde dia viande hena anankiroa zany porc tsatsino nalainay dia nuggets tao anatin'le nahanina daholo zany rehetrarehetra zany dia le moutarde tsara be satria misy graine moutarde le izy moutarde à l'ancienne le mbola misy voany dia otriny hoe matavy be le izy miaraka amin'le saosy rehetrarehetra fa rehefa mihinana le moutarde dia misy pepsa kely zay dia misy koa naka maxi tacos zay maxi tacos ny zareo d'habitude raha fahazarantsika ny tacos ao anatiny ihany misy saosy ihany fa ninazy zany misy koa velany misy saosy dia misy garniture ao velany
dia sauce nalainay sauce pesto dia sauce samouraï miaraka tamin'izy dia naka supplément na fromage zay satria dina moa zany miodana fromage be dia nisy charcuterie sy poulet sauce tao anatiny dia tsara be daholo zany rehetra zany satria zay annoncé zareo rehetra ao zany dia henao anatin'le sakafo daholo dia tsara be iny mihitsy no tena anisan'ny point anankiray sika zay manao surdisy anazy manao surdisy azy satria le izy amin'ny mapersonnalisé azy dia goût koa zany personnalisé dia izay goût nangatahanao no hitanao anatin'le zavatra hoaninao ary tsy mitovy mihitsy ohatra n'izao sara hoe maka ohatrany hoe naka maxitacos dia za ohatra maka nanina dia zay zavatra ny andrasaka tao anatin'le nanina rehetrarehetra dia hitako fa tsy hita any anatin'le sara personnalisé tsara ny goût dia akoatran'izay zay naka amin'ny poutine moa zany surnom antivanita mbola kely inona ary zany poutine zany izy nareo dia poutine ohatrany anatina barquette be le izy dia misy viande anankiroa safidinao dia safidinay poulet tsatsio sy charcuterie dia ina sauce miaraka taminy dia ny sauce miaraka taminy zany misy an'izay sauce poutine zay miaraka amin'ny lo ohatra somary sauce blanche tsy dia allégé zay le izy dia misy sauce fromagère koa nampiarahanay aminy izy dia nasinay sauce mamimamy sauce barbecue fa ny poutine zany reto manasa anareo anandranazy sakafo québécois hono izy io nanontany mihitsy moa za moa zany curieux foana rehefa mahita curieux izy curieux dia sakafo québécois izy io fa personnalisé izy tamin'ity indray nitoraka ity dia anaty poutine feno frity ngeda be be da be frity be sy mivavaka be da be dia agogony charcuterie dia farany fa tsy kely indrindra milkshake personnalisé milkshake anankiroa nalainay misy milkshake fraise miavy tao anatin'le fraise tao anatin'le fraise zany nisy chocolat milk iny zany le milkshake fraise dia misy chocolat araka zareo manodidina le izy dia misy sneakers teo amin'ny topine dia nasiany zareo rafaelo le ohatrany Ferrero Rocher kely reny fa fotsifotsy dia ny anao moa zany efa fantatra fa fitiavako chocolat naka milkshake chocolat koa zay anankiray dia nisy topine ourson teo ambony topine moa zany le ohatrany vaingambainga reny dia commandinay ohatrany donut zay fa lany le izy satria matarotaro zay vao tonga dia ny chocolat dia misy Ferrero Rocher ao anatiny dia misy karazany be da be zany supplément afaka ataonao anatiny fa nao ihany manamboatra anazy fa zay zany nanamboarany anay dia zay zany ny commandinay tao tadidina avy amin'ny prix an'le milkshake 7000 ariary 7000 ariary dia raha misy supplément le izy zany tafankatra ny 12000 ariary par supplément dia zay ny sakafo nohanay tao tena tsara zany le sakafo ao matsiro le goût tena ao amin'le andrasana zay mampatonga izy hoe 9 sur 10 rapport qualité prix ao tsara tao dia andramo reto andramo fanamariana kely si bémol kely tao amin'ny 5000 flots zany ilay milkshake le ao anatiny zany sosikevitra raha mety atao somary crémeux le ao anatiny satria somary mandrangoka le izy tsy ampy ronono tena hoe mba ronono matavy tsara dia mba misy goût zay fa ny akoatran'izay tsy haiko nareo raha efa nihinana milkshake tany Majunga tany fa ny zareo tena le boule de glace iny no mixeny dia asiany ronono dia asiany parfum dia zay zany hoe mba misy goût le milkshake hoe na mandrangoka le izy dia mba misy crémeux fa teto limite lasa rano nasiana parfum somary mandrangoka zany izy dia zay ny si bémol tsy nary 10 sur 10 C'est le banc, c'est le banc. Le week-end, c'est le banc.